Ny voalohany teny angamba dia ny fiarabanantsika rehetra amin'izao arivariva izao manaraka anitia live zay ataotsika hoe entina anentanana atsika menakavy androany. Miarahaba atsika ihany koa satria matoa hitanareo eto dia raha malala zany fa tsy nandaitra le tsao zay nahely tamin'io malo hoe ho isy anao sarikam-pandriana izahay atia ivelany. Efa niteneniko anareo moa fa entoko sahinina tao reny andemen-tsaina fa efa novaliana teto tamin'ny live omaly fa nofinofo ho an'zareo zany. Efa ivadika ny nofiratsy izay natao tamitsika vahoaka nandritran'izay nataona izay fa zareo indray zao no manonofiratsy. Raha hitatsika tsara dia efa miverina aminy daholo ny zavatra nataony rehetra. Reny filanjana vatapaty teny Analakely reny de efa hitatsika ny horonan-tsary izay nisy tany Toliara androany, ary reny koa moa zany de fampisehoana fa nalahelo le olona noho ny fahafatesana tanora maro noho ny fampiasana herisetra tamin'izy ireo. Ka miarahaba antsika rehetra, arahaba tompoko lahy, arahaba tompoko vavy. Ny horesahantsika androany dia mizara teboka maromaro satria be da be ny afatra voarainay tsy aro vita eto daholo ny famaliana an'ireny afatra ireny, fa ny teniko dia misaotra anareo rehetra zay nandefa soso-kevitra, nandefa afatra fa tena zava-dehibe aminay reny, ary afahanay mikapitalize ny tolona izay iarahantsika manao. Ny tolona ity de tsy tolona ho an'olo tokana fa tolona ho antsika rehetra mianakavy, isika rehetra ny tompony. Izahay dia manentana ihany, ary ny zavatra mahafinaritra moa zany dia tafatsangana androany ny komity mpandrindra ny tolona izay ahitana ny sokajin'olona sy ny ankolafo kely rehetra afahana mandrindra ny tsakany sy andavana ny tolona izay ho ataotsika izay mafimafy kokoa manomboka raha ampitso. Raha ny zavatra ny vaovao misy zany dia tiako manambara aminareo fa iarahantsika malala mandeha eny amin'ny tambazotra tseratsera eny ihany ny resaka momba ny zavatra nisy tao amin'ny Assemblée nationale, satria de mbola manao fitaka ihany ireto solombavambahoaka izay mivondrona ao amin'ny Irmara. Mamitaka izy, mamitaka an'ireo solombavambahoaka namany, mamitaka ihany koa an'ireo solombavambahoaka indépendant. Efa nazavainy ireo solombavambahoaka firaisan-kina teo fa tsy nanatrika ny déclaration zareo, ary tsy tao anatin'ny déclaration nataon'ny Irmara iny. Nisy ihany koa nefa ny député indépendant nanatrika ny aniny déclaration iny, fa rehefa aveo nahatsapa ny fitaka zay nataony izareo député Irmara izay nosoloan'Andriamatoa aza resampatena moa zany nilaza hoe efa vita zay ny déclaration nataotsika fa dia ny zavatra manaraka zany dia anendry ny prime ministre ny filoham-pirenena androany farafahaingany nara-pitso farafatarana. Teo voalatsapa zany reo député indépendant fa voafitaka zareo.
ny koyonena zareo nasaina nilahatra teo fotsiny tamin'ny déclaration tsy zany ny zavatra ny fanarana tamin'ny déclaration hoe anendry premier ministre fa tonga de hoe ho ataony zareo ohatrany fanaovana azy zany ny fanendrena ny premier ministre tena na isorako ireo solombavam-bahoaka firaisakina izay tonga de nitsipaka avy hatrany ary vonona anatevina ny tolona ny vahoaka raha ampitso satria iarahantsika malala fa ao anatin'ny fitapitaka foana ny fomba fiasan'ny Rajoelina fa tsisy transparence zany zay zany ny zavatra nisy teo iny zany hoe ankoatra ny député firaisankina zany a dia victime ihany koa ireo député indépendant nisy groupe parlementaire anankiroa zay a no fitahany Andriamatoa Aja Resampa dia lasa nanao niteraka karazana fahasorenana na frustration ho an'ireo solombavam-bahoaka izay ary nilaza ireo solombavam-bahoaka fa raha mivoaka eo zany premier ministre zany zay tsy zareo nanolotra azy dia anao fanambarana izareo anohitra an'izany ary anohana ny tolona ny vahoaka non nenazy zany mbola misy condition fa ny any firaisakina kosa de mazava nanapa-kevitra zareo fa anohana ny tolona ataony vahoaka zany ka dia isorana anareo solombavam-bahoaka ao amin'ny firaisakina no nanao an'izay fanapa-kevitra izay ary dia miantso ihany koa nareo solombavam-bahoaka indépendant mba anaraka ny dian'ny firaisakina ireo fa tsy misy zavatra ho antenainareo raha mbola io fomba fiasan'ny Rajoelina io fa ho couillonné ao foana ianareo dia ateveny ny tolona ny vahoaka zay zany ny zavatra misy mandeha be ny tsao ankehitriny hoe iranona hony a no ho voatendro premier ministre za zany de tsy miconsidéré regny mihitsy satria ny antony a tsy hoe ny message alefanareo ny tsy considéreko isorako anareo mandefa an'ireny message reny fa tsy miconsidéré a zany hoe na ho isy premier ministre ho tendreny Rajoelina eo a de fantatro fa premier ministre éphémère zany tsy atsangana gouvernement akory zany a dia hiala eo zay zany a ny azoko lazaina anareo tsy atsangana gouvernement akory ny premier ministre eo de fa hiala donc olona angalabaraka ny tenany zany a ny miditra amin'io satria sady tsapany vahoaka izy zany fa hoe mamba seza fotsiny ary tsy vonona iaino ny fitakiny vahoaka nefa izy tsy aharitra akory eo amin'ny toerana manana safidy nareo indrindra fa raha ianareo manamboninahitra generaly ny anao an'izany a dia manimba ny teny izay nataonareo hoe ho an'ny tanindrazana izany de raha tsika malala koa fa efa manomboka misy ireo manamboninahitra ambony izay a mampiseho ny fahasorenany no ny zavatra nataony général Ravalomanana dia miseho tsy ho refesy mandidy ao Madagasikara ka noho izany dia miantso atsika vahoaka mba anome hery anireny manamboninahitra zay say mijoro anompo ny vahoaka ireny satria milaza izy fa hoe tena zana-bahoaka tokoa mazava ngamba zay a fa raha pitsika mahita ny toyiny ny tiako omarina dia iarahantsika malala ankehitriny fa na ireo mpanakanto iraisam-pirenena dia efa manohana an'ity tolona ity ary isorako eto ianareo mpanakanto be da be izay a nanapa-kevitra fa manohana ny tolona ny vahoaka mino farapitso dia dingana lehibe ao anatin'ny tolona fanavontana ny malagasy ny ho ataotsika miaraka
tena ho zava-dehibe ny rapitso. Ny manaraka an'izay dia misy vaovao izay navoaka ny RFI rahantsika maheno nolazainy namana Zokobe Rosy teo le izy fa hoe misy milisy zany ao anatin'ireo olona asaina manao herisetra ireo. Ka eto ny tenako dia miantso anareo, miantso ny conscience nareo folo alin-da malagasy izay nianiana fa ho an'ny tanindrazana, mba tena hijery ny zavatra toy izany fa mahamoa fady zany. Milisy ve tompoko no asaina mitazona fitaovam-piadiana mahery vaika ifandona amin'ny vahoaka zay tanam-polo. Koa miantso ny feon'ny fiatretanareo ihany afarany mba hanampy ny vahoaka. Ianareo manamboninahitra ambony, ianareo manamboninahitra lefitra, ianareo vata miaramila, ampio ny vahoaka fa izay ihany ny afahantsika manangana firenena vanona mba ahitany ny zanaka malagasy ny hoavy mamiratra. Fa ity zavatra ataon zareo mampiasa milisy ity dia efa azo lazay sokajina hoe crime, satria famonoana olona tsotso zao ny dikan'izany. Olona tsy manana zo tokony hitazona basy ampitazonao basy. Mba eritrereto anefa raha ireo vahoaka be da be amanalon'ireo no samy mitazona amin'ny fitaovam-piadiana ananany daholo, tena tsy hitanoanoany mety ho fahavoazana ho ateraka zany. Tsy zany anefa ny tanjony, tsy zay ny tanjony, fa fiantsona ny conscience nareo mba andray andraikitra. Ianareo folo alin-da tandroko ary ny vozona miantso anareo mba handray ny andraikitrareo. Fa tena ivadika zavatra hafa ity zavatra ity raha ohatra ka hoe mbola mitohy reny fampiasa-kery ataona milisy amina vahoaka tanam-polo ireny. Zay zany ny antso zay ataoko anareo. Araka ny lazaiko de fa misy any ny manamboninahitra ambony efa mampiseho ny fahasorenana ary mampiseho ny mahamanamboninahitra ambony azy hoe ity sabatra nitazomiko ity dia niniako nanaovako fianianana ho an'ny tanindrazana fa tsy ho an'olombe, tsy ho an'olona tokana. Dika zay dia mamerina ny saitsika, ny sainareo manamboninahitra ambony raha lahiny sy ianareo manamboninahitra lefitra sy ary ianareo vata-miaramila izany, fa misy ny fianianana zay nataonareo anompo ny vahoaka malagasy. Zana-bahoaka ianareo dia aoka mba hitsinjo ny vahoaka. Tsy hoe androany zahay de miteny an'izany de rapitso tsy teny an'izany, fa raha rapitsoka miova ny mpitondra ka mbola mamerina ny adalàna ohatra ny ataony adalàna Rajoelina io de mbola mizoro foana izahay iteny hoe non, tsy zao ny fanarahana tamin'ny vahoaka tamin'ny tolona 2025. Tsy maintsy apatsihivina foana izany ho an'ny olona mpitondra eo mba isiany antsoina hoe normalisation démocratique. Satria amin'ny firenena rehetra dia tsy ohatran'io zavatra miseho any Madagasikara io mihitsy. Matahotra ny manaonao foana ny mpitondra fanjakana satria tonga dia mirevolte ny vahoaka raha vao manaonao foana izy. Donc tokony hipetraka zany ny balizy mba hifehezana an'ireo olona omena andraikitra
ampisambory ny ny vahoaka fahefana tsy anaonao foana. Apetraka ny balizy, apetraka ny discipline. Ary ny discipline tokony hipetraka manomboka amin'ny filoham-pirenena mandra-pahatonga aty amin'ny mpiasa-panjakana rehetra tsirairay. Fa raha tsy izany sika dia mbola hiverimberina ihany ny zavatra toy izao. Zay ngamba ny fanazavana fohifohy tiako omena. Eto zany dia mampafantatra antsika fa efa misy ny organisation momba ny rapitso, ary dia manentana antsika rehetra, ao ny fonctionnaire, ao ny mpiasa privé amin'ny setra tsy miankina, ao ny mpandraharaha, ao ny mpianatra, ao ny mpanakanto, ao ianareo ray aman-dreny na ara-drazana na ara-panahy. Manentanareo rehetra tompoko mba anatevina ny fitakian'ireo zanatsika izay miandrandra ny hoavina. Efa nanao ezaka goavana izy ireo, nanapaka ny rojo vy izay namatorana antsika nandritra 5 taona, 9 taona, dia miantso tolo-tanana avy amintsika izy ireo ankehitriny, satria lasa hiara-ny herisetra izy ireo. Ka itsika ray aman-dreny raha miaraka mijoro amin'ny zanatsika, rehefa hiara-ny herisetra ny zanatsika dia rariny loatra raha ohatra ka tokony hijoro itsika ray aman-dreny. Ianareo sika génération X, génération Y, tongava fa azankinina rery amin'ny génération Z ity resaka ty. Fa ho an'ny rehetra tsy misy tsy victime isika rehetra avy any manomboka avy any atsimo Fort Dauphin ka hatrany a Diego. Victime daholo fa tsy santeny fotsiny nandritran'izay 9 taona zay, satria zay miteny dia ampitahorina hoe teo gagazo. Ka zao mba efa tapaka ny rojo vy, dia amafisitsika zany mba hanafaingana an'ity tolona ity, satria raha mitarazoka eo ty tolona ity de mino maromaro ianareo fa tsisy zavatra horaisina ntsony anarenana ny firenena ao amin'ny banque centrale. Ny harem-pirenena mivoaka ny firenena moa zany de fa tsy fantatra ntsony amin'izao fotoana zao. Ny avoaka, satria amin'izao fotoana zao misy ny fanarotana zareo fanaovana an'ireny famoahana volamena sy ny karazan'ireny. Ka miantso antsika rehetra anatevina ny tolona izay ataon'ny vahoaka. Efa misy ny organisation, ny fandaminana rehetra. Jerevantsika any amin'ny pazin'ireo raha lasy anabavy mpitarika reny ao amin'ny paziny Lili zao misy paziny Gasikara Fenso, paziny Clémence, paziny Baba, misy feno an'le organisation. Ary rahantsika malala fa mitovy daholo reny texte reny, satria niaraka ny dinina le izy de hoe zao ary zany ny atao. Zany hoe manomboka am'se structuré zany le tolona zao. Raha teo izy natao hoe samy manao, samy mampiseho ny détermination fotsiny, satria ny biby tsy manandoha tsy mandeha. Tsy maintsy nasina zany ny organisation zay mba andrindra ny tolona atsika, mba azahoantsika fandresena. Dia miantso zany atsika rehetrarehetra, satria efa misy an'ireo folo alina izay azo lazaina hoe manampy na de mbola psychologiquement aza no izy androany, fa ny tena irarianay dia ny anampinareo physiquement idina hiaraka amin'ny vahoaka eny an-dalambe ianareo, fa aza petraka ho déclaration fotsiny. Sahianareo rehetra zay mahatsapa-tena fa efa tonga zao ny fotoana izay anjaisanareo andraikitra, ianareo ny tena tandroka ny vozina, dia miara amin'ny vahoaka. Ny antony de inona? Tsy coup d'état ny ataonareo am'izay, fa révolution populaire
renforcée par les militaires. Révolution populaire renforcée par les militaires. Zany hoe révolution nataon'ny vahoaka fa ianareo fosa dia niaro ny vahoaka izay hiarany famoretana. Ireny communiqué nataon'ny communauté internationale reny de fa mazava hoe petraha tsara ianareo fa tsy mety ty zavatra ataonareo ty. Fa amin'ny fomba diplomatika zany dia tsy maintsy nataony tsotsotra ohatran'izay. Dikan'izay ny communauté internationale efa miteny hoe mipetraka tsara reny zany antsoina hoe tea maina ho an'ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao. Tea maina reny. Fa zareo zany ao anatiny antsika ataotsika hoe déni tanteraka dia manao ny saipatany ihany. Ny zavatra fantany de hoe manakarama an'ireo vahoaka sasany zay mampalahelo reny vahoaka reny ny tena ampahan-tsainy maximum mihitsy ary hiara-ny fampahatrana farany mafy. Fa reny ihany rehefa avy eo no tambatambazany amin'ny vola 15 000 ariary 10 000 ariary entiny anohitra ny olona zay efa conscient, zay efa tonga sainy fa tsy mety zao. Dia manao tokoa le olona satria le olona sahirana mitady ny sakafo hoaniny androany. Fa miafatra aminareo raha lasy anabavy. Fantatro tsara fa tsy fidiny ho anareo ny manao zavatra ohatran'ireny maka an'le vola dia asain'olona manao an'ireny. Tsy fidiny ho anareo. Tena atao ny ampahantra anareo tanteraka de aveo tambatambazana amin'ny zavatra tsisy dikany. Inona moa ny valeuran'ny 10 000 ariary 15 000 ariary amin'ny vidim-piainana Madagasikara am'izao fotoana zao? Ngamba sakafo ndray andro zany farany be raha misy de zay. Nefa raha pitso ianareo dia mbola iverina ihany amin'ny fahantrana lalina raha izao fitondrana izao no mitohy. Ka miantso anareo rehetra izay tambazana vola 15 000 ariary 10 000 ariary ianareo mpianatra zay tambatambazana kely nantsona hoe zao anareo mpianatra anaovana ronono antavy omena ny bala rora ozy izy nareo tanora. Miantso anareo mba heritreritra tsy fahotana ny maka an'le vola omeny zareo alaivo ny vola omeny fa enoy ny feo feritreretanareo rehefa tonga ny alina dia aza manohitra ny herim-bahoaka. Fa ny herim-bahoaka tsy tana anareo ny herim-bahoaka. Raisy ny vola dia aza manohitra ny herim-bahoaka. Zay ihany mba conseil-ko aminareo. Za tena olona anisan'ny olona tena nifanosona taminareo tam'za tao Madagasikara. Iny rehetrarehetra manomboka iny ambany tanàna rehetrarehetra iny hatrany Besarety, Isotry, Andranomanalina, Anosobe, Anosizato, iny tsisy nifanerasera tamiko ianareo. Fantatro tsara ny zava-misy eny. Fa miantso anareo fa raha izao no toy dia ny taranakareo mbola ho tratrany fangejana ohatr'izao ihany. Ka tonga zao ny fotoana afahanareo mampiseho fa hoe nalainareo ny volany dia afaka tsy mandeha anareo, tsy afaka anierenareo reo satria volanareo ihany fagnambakananareo ihany io averiny aminareo. Hitanareo fa tsy mahasahy manome olona amin'ny faritra hafa ao Antananarivo, tsy mahasahy izy fa any amin'iny bakartieny ihany ny tena anaovany an'le izy. Ka na ianareo nahazo an'le vola aza dia tongava ianareo anatevina ny tolona raha ampitso. Ianareo rehetra zay namana any amin'ny manodidina ny Mertsiatoska dia tongava tarito ny olona rahalahy député, tarito ny olona monsieur le maire anatevina ny tolona ary ezahatsika organisena tsara
ny fodian'ireny olona reny rehefa vita ny tolona, mba ezahana zany ny anamora ny fiverenan'le olona. Tongava ianareo any amin'ny faritra Sabotsynamehana, Lazaina, ny any amin'iny manodidina ny Antananarivo Avaradrano iny Antananarivo Atsimon-drano, ianareo any Andramasina, tongava daholo fa io rampitso zany no ampisehotsika manerana an'izao tontolo zao fa efa nalohan'ny vahoaka i Rajoelina ary miala ny firongona. Ao anatin'izany inga général Ravalomanana. Na de mitady tomany ary anao miteny hoe vous voyez pas, je vais aller au travail et on m'a insulté, mais j'aime pas ça. C'est pas comme ça. Mais que tu aimes ou tu n'aimes pas, on s'en fout. Satria plus que insulte ny zavatra ataonao ny vahoaka malagasy amboniny insulte. Normal ianao raha omen'ny malagasy insulte. Mbola sioka za iny azonao iny. Fa mbola ho azo midakam-body ianao raha ohatra ka mbola mitohy io zavatra ataonao. Mbola sioka iny. Fa rehefa tonga ny dakam-body mahazo anao dia tonga saina anao hoe ay miala daholo ihany reto olona rehetra zay nieritreretiko hoe tsy maintsy hiaro ahy reto. Tsy mety reny zavatra fihetsika ataonao reny général Ravalomanana. Sady efa général retraité ianao dia mbola ianao indray zany ny manome baiko an'ireo gendarme sur terrain. Tsy mahay ninona zany reo ny commandant gendarmerie fa ianao tsy maintsy mibaiko azy. Tsy mahay ninona zany reo. Amiko zany de fanambaninao ny gendarmerie koa io zavatra ataonao fa tsy solidarité mihitsy io. Amiko fanambanina io. Filazana io zany fa ianao rery ny tena mahay ny gestion na crise. Fa ny rehetra reo zany tsisy mahay. Nefa de ny gendarme miaraka aminao ihany, gendarme anao reo ihany dia tadidio tsara fa be da be amin'izy ireo no miblame anao, miteny ny faiblesse-nao. Zay. Ko miantso atsika rehetrarehetra, miantso ny vahoaka, miantso ny mpianatra, miantso ny tanora, miantso ny mpanakanto, ny mpandraharaha ary ny fonctionnaire sy ny mpiasa privé mba ho tonga anatevina ny tolona rapitso. Fa androantsika zany nanao repos sady izahay koa mba nanao réflexion hoe inona daholo ny zavatra tokony ho atao, nanao ny fandaminana isan-karazany miaraka tamin'ireo namana, mbola misy fandaminana ao atao faraparany rehefa avy eo. Dia rapitsitsika zany manao tonga masika ozy ny fomba fitenin'ny tanora. Tonga masika tsika rapitso. Be da be ny message nalefanareo taty dia tsy very anjambana izy reny fa tena voaray daholo. Fa araka ny lazaiko efa misy ny comité, tsy ho lazaiko eto daholo ny stratégie rehetra. Fa misy comité mandrindra any dia ho ampitaina amin'izy ireo ny stratégie zay ho ataotsika dia manaraha tsara isika ny fandrindrana isan'ny tokony. Dia mino marimarina fa tsy ho ela intsony ny fandresena. Am'izay fotoana zay dia hafaliana tsy ombitratrany antsika mianakavy hiaraka itotorebika fa tsy hanao ohatrany ataon'zareo isaky misy zavatra kely de fety foana fa asiana limite ny fanaovana ny fety, hiatrika ny fiainana. Zavatra mahafaly anazy zao amin'ny nataon'ireo mpianatra vodivorona de hoe rehefa vita ny tolona teo izy ka tafala ny Andry Rajoelina sy ny firongony dia an'olo tena zahay ianao volontaire anarina ny zavatra ny sombain'ireo tsy matao tody.
Zany culture zany zao anisan'ny culture tsara be zany rehefa vitan'ny tolona dia samy mandray ndraiky tsika rehetra sika mianakavy isaky ny quartier manarina ny zavatra simba zay noho ny fanao fampiasany zareo herisetra sika ne olona mandeha milamina mitolona milamina fa noho ny fampiasany zareo herisetra dia tsy maintsy miaro tena dia miteraka fahasimbana amin'ny fotodrafitrasa sasany zay fa rehefa vita ny tolona dia hiara irona isika anao ny fanarenana ny firenena. Ny tiako amafisina dia ny fanambaran'ireo tanora GNZ izay tena nampihetsi-po tokoa satria tena tsapan'izy ireo ny zavatra tsy mety amin'ny Madagasikara ary nitsikitriny tao fa hoe reto ny zavatra tsy maintsy ho ataonay tsy ho avelanay intsony hoe ho isy fanjakana tsy refesy mandidy zany eto Madagasikara. Bravo, je vous dis bravo vraiment. Zay ny zavatra tokony ho isy afahatsika mametraka firenena mandroso. Mila samy mandray andraikitra ny tsirairay dia manana ny zony, mila mahafantatra ny zony. Ny olana manko abadoina atsika ary ampitahorina fa mila mahafantatra ny zontsika sika zany dia miteny hoe zao ny droitko. Dia amin'izay fotoan'izay na ireo olona miseho mibetrobetroka ireo dia mino marimarina fa ho tonga saina izy hoe tena nitondra fanovana marina une révolution 2025 iny. Zay ngamba ny afatra fohifohy somary lavalava ihany apetrako amintsika mianakavy androany ka dia manome fotoana atsika zany raha ampitso fa izahay dia eto ihany ampita aminareo ny vaovao zay misy sy anome ny ampita aminareo ny toromarika izay volavolainy ireo komite mpandrindra dia rehefa tonga aty aminay reny zany satria ny olana ny any Madagasikara zany dia gafiny zareo le connexion nareo, gafiny zareo ny compte nareo fa ny aty aminay zany tsy ho voagafiny ohatran'izany, tsy ho azony gafina ohatran'izany ny connexion nay sy ny compte nay dia afaka mampita foana zahay zany ny vaovao zay alefan'ireo komite mpandrindra ireo dia miantso atsika rehetra zany mba anao partage maximum an'ity vidéo nataoko androany ity fa io raha ampitsoa dia mino marimarina fa ho isy zavatra vaovao misy herijika vaovao na énergie, nouvelle énergie zay ho azotsika eo, ho hitatsika eo fa dia samia tain'Andriamanitra fa ny andro moa zany efa alina dia manaova repos tsara dia rapitsitsika zany mifakahita eto fa dia combat be io zany rapitso. Sotra tompoko lahy makasitraka tompoko va